toy izao marina ve le zavatra nandrandraina tamin'ny tolona natao nanomboka ny volana septambra 2024 iny. Tena valiako mahitsy le izy hoe tao anatin'ny tolona inge zay natao de fantatsika tsara hoe ho an'izay nandray anjara aloha de fantatsika tsara fa isan'ny fitakina natao de hoe ny andravana ny institution rehetra zay tsy mahomby eto amin'ny firenena da voatonona ny ACC voatonona Assemblée nationale PDB izy mbola ireo nefa ireo hatramin'izao. Arak'izany dia tsahatra ny asan'ireo androm-panjakana voatanisa ao amin'ny lalam-panorenana tamin'ny 10 ka tsy voatazona mandritra ny fanavaozam-pirenena toy ny anteny mieran-doholona, ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana, ny vaomiera mahaleo tena momba ny fifidianana, ny fitsarana avo HCJ ary ny filakevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany tandalana. Ka zay zany hoa aniotrikafo sy ny kafi politika le izy maninona mo nisy olombaombaoka Antoine Rajerson mahasa mandray le fanapahan-kevitra de miroso amin'ny fotoroany eny amin'ny ACC tsotra be ny antony satria mbola ny majorité inge ao amin'ny ACC mbola napetraka ilay fitondram-panjakana teo aloha. Zay zany aloha izy na tiatsika na tsy tiatsika manana mandahana fitondro kanefa zany vokatry ny fanovana natao teto amin'ny firenena de matsiaro zany le olona ohatrany hoe tsy havita na le zavatra le mandany de tsy maintsy politika io. Ahoana moa zany no heverantsika na itokisantsika amin'ny olona tsy namatsika amin'ny olona le klasitsika hoe ao anatin'ilay firongony de ozy hoe normal raha masa le solombaombaoka de rariny koa reto raha ohatra ka vasa mandray le fanapahan-kevitra ty inona ny antony izay no mahatonga anay zany mitaky ary mbola mitaky ary hoentinay any amin'ny concertation le izy hoe ny antsotsika de tsy nasa nandravan'ireo tsika mety misy ny antony vo izy hoe mbola manana fotoana koa nefa tsika dia misy anty le fikeonandoam-pirenena ity de zay zany tena mitona ny rehetra mihitsy zay andray anjara amin'le fikeonandoam-pirenena hoe andao iombona atsika hevitra io fanohizana ny tolona ihany koa sy ny teboka mbola tsy vita tamin'le fitakina ny fandravana n'ireo le institution zay tsy nahomby teto amin'ny firenena satria mahasa le solombaombaoka satria tsapany hitany ange zay zavatra zay hoe mbola majorité ny an'ny fitondrana teo aloha ao anatin'ny ACC ny lalàna ao anatin'le zavatra fitaovana fotsiny fa kilalao politika io politika le atao ao anatin'le izy de mahasa ilay mpikamban'ny ACC satria kizy ary tsy olombelonako fizy mbola olony teo aloha mbola manimanina ny tongolon'ny Egypte izy ao anatin'le izy fa ozy hoe itsika atao anatin'le fitondrana fanavozana ny mila mahasa mandray fanapahan-kevitra de izay ny any iverenako hoe mbola manana an'le fikeonandoam-pirenena tsika ny filoha raha teo moa zany efa nilaza hoe zay tapaka ao anatin'le fikeonandoam-pirenena de izay no ampiariny de eto zany amin'ny mahafilohan'ny otrikafo amin'ny mampitarika ny vovonana kafe mady andao tsy hanao erreur tsony ny erreur nandritran'izay valivolan'izay ho anay zany dia itsika tsy nanova sy tsy nandravan'ireo zay zany le izy de mahasa manandrakandrana ny olona androany satria mbola azo ny antoka fa mbola olony teo aloha reo ary tsy tokony adinitsika mbola tsy maty volavo akibo nge ny teo aloha normal zany amin'ny sehatra politika ary io hitariko le izy tsy ny ACC ihany mbola io tsy reo nge ny ataon'ny Assemblée nationale satria ny akamarony mbola olon'le teo aloha ihany ka androany tsika miady hevitra momba ny ACC fa rapitso sy ravakapitsy rasanatriavony vava tsy raha vatsika ao anatin'ny concertation zany ireto ilay androm-panjakana mbola mijoro zay tsy mahomby reto ao anatin'izany ACC sy ny Assemblée nationale asan'andrana andrefy ny fitondram-panjakana koa io Assemblée nationale io rapitso sy rafakapitso ka le izy zany le adevitra tsy tokony hoentina fotsiny amin'ny hoe fitadiava-tseza totsy ho an'le firenena mihitsy zany no resahana fa tsy ho stable mihitsy itsika atao anatin'ilay fitondrana fanavozana raha mbola avelatsika anjaka reto le olo satria reo ne za miteny aminao solombaombaoka zany ange za tsy miteny hoe izy rehetra fa tena mbola misy miezaka mampiteny ny anarany sy manao ny ataony any amin'ny distrika misy azy any ary aza mieritreritra zany tsika hoe manenjika sy manaraka an'le filoha eran'izay faritra anaovany fitsidihan'ireo de hoe namana tsia ao anatin'le izy problema an'ireo de ny arovan'ny tombotsoany sy ny sezany fotsiny de izay zany any amerenako an'le adevitra ao anatin'le izy hoe mba tsy hiverenany ny zavatra sahala amin'ireny teo amin'ny ACC reny tsony de ho zay hoe ao anatin'io fikeonandoam-pirenena io ndao raisitsika ny fanapahan-kevitra hanolona
andreo lay androm-panjakana tsy omreo satria fitakina teny akianja ange zany zay mbola tsy tanteraka de veriko zany ao anatin'izay hoe tsy tokony isy fisalasalany tsika mandray an'izay fanapahan-kevitra zay andao tsy alokaloka ao anatin'ny fanarahan-dalàna sy ny karazan'izany légitimité populaire zao zay no ilaina ao anatin'le satria marina misy manao ny adevitra hoe nareo nge tsy voafidy so zany nge ny fanesorana mpitondra nge teto amin'ny tantaran'ny firenena zavatra tsy hoe vao tamin'ny 11 oktobra fa zavatra efa nisy io satria ny malagasy te zay misy zavatra nrandrainy aminao rehefa mitondra ianao misy zavatra takiny anao fa rehefa tsy mahavaly an'iny ianao izy hany no manongana anao de izay hoe mbola betsaka ny zavatra tsy voavalitsika ny andrasan'ny olona amitsika atao anatin'le fitondrana fanavaozana isan'izany ny fandravana androan'ny mpanjakandreo de andao ararototsika io fikeonandoam-pirenena io anaovana zay mba tsy hiverimberenan'ny olana sahala amin'ny nisy teo amin'ny ACC izao tsika vao manomboka manenjika an'izany ary ao anatiny ny stratégie daholo izay hoe hatrany amboniny anaovana démantèlement na ny fandravana an'izany kolikoly avolenta izany zay le hoe gros poisson de izay zany le stratégie hoe hatrany amboniny anaovana ny fandravana ny adiny kolikoly de amin'izay ny atao hoe l'exemple vient d'en haut avy any amboniny ohatra de ny aty ambany ny etritra leo an'izany sady ny vokatra izay fiadivana amin'ny kolikoly avy any ambony izay miteraka ny fitsinjarany arena avy aty ambany satria rehefa tsy misy manotokotina ny volam-panjakana dia afaka manamboatra lalana isika rehefa tsy voatokotina ny volam-panjakana afaka manamboatra ny sekoly sy ny table banc ary miay ny fampianarana isika rehefa tsy voatokotina ny volam-panjakana dia tena voaloara-dalàna ny tokony aloha rehetrarehetra na reny etra takina reny rehefa tsy voatokotina ny volam-panjakana dia ny etra izay takina amin'ny vahoaka dia ampiasaina amin'ny fanodinana ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka dia miena koa ny kolikoly aty ambany satria mitombo ny vola miditra amin'ny vahoaka. Tao anivon'ny paka Antananarivo dia mitondra izao fanazavana manaraka izao mikasika ireo orinasa ao amin'ny vondrona Sodiaty. Raha malala fa misy ny fanenjana ara-pitsarana atao amin'ny Andriamatoa Ravatomanga Maminiana sy ny namany amin'izao fotoana izao eto Madagasikara ka misy ny raha misa roa izay efa mandeha manoloana tsara-panao famotorana eto anivon'ny paka ary mbola misy raha hafa maromaro izay anaovana fanadiadiana savaranando eo anivon'ny mikaroka amin'ny fanjakana-dalàna. Koa araky ny didisy volana larana fa 724 tsipoka aotra 5 tamin'ny 5 Jolay 724 mikasika ny famarinana amin'ny fanjakana ny arena azo tamin'ny tsy ara-dalàna dia nisy fepetra niraisina ho fiarovana ny tombotsoan'ny fanjakana indrindra ny fanagiazana ireo fananan'ireo voapanga izay hihina honanao fa mitsi-ambola. Araky ny andiny fahafitamboropolo amin'ny didisy volana voalaza etsy ambony ihany sy araky ny fomba fanaon'ny akamaroan'ny firenena izay mampiasa ny fanagiazana amin'ny orinasa dia ny sampandrara misana ny famerenana amin'ny fanjakana ny arena azo avy amin'ny tsy ara-dalàna na ny aray no miandraikitra ny fikarakarana sy ny fitantanana ny fananana izay nogiazana. Misy araka izany ny fanagiazana vonjimaika natao amin'ireo compte sy ny fananana orinasa maromaro izay tafiditra anatin'ny vondrona Sodiata sy izay mifandray akaiky aminy. Mba hisy ny fitohizana eo amin'ny fampandehanana an'ireo orinasa ireo. Tafiditra anatin'izany ny fiarovana ny tombotsoan'ireo mpiasa marobe dia nisy ny fangatana nataona aray mba hanendrena mpitantana vonjimaika ho an'ny orinasa voakasiky ny fanagiazana ka tamin'izany dia nisy anarana natotry ny aray araky ny masotsibana izay napetriny. Marina fa hatreto dia olona misy 3 ihany no notendren'ny fitanana hitantana vonjimaika an'ireo orinasa ireo ary nofaritana ao anatin'izany didy izay manendren'ireo mpitantana vonjimaika ireo ny andraikitra sy ny fahefana ananan'izy ireo dia ny fitantanana ny fananan'ny orinasa ihany. Mba hisy ny fangararana dia tsy maintsy manao tatitra ara-potoana any amin'ny aray sy aty amin'ny paka ireo mpitantana vonjimaika izay notendrena ireo. Tsy azon'izy ireo atao kosa nefa ny mandray fanapahan-kevitra izay mety hitaka fampihenana ny tombam-bidin'ny fananan'ny orinasa. Farany dia tianay hotsindrina fa miantona vonjimaika ny fahefan'ireo mpitantana teo aloha sy ny mpiara-manodinatoka amin'ireo orinasa voalaza ireo mandrapisia ny didy hafa mifanohitra amin'izany.